Miaraba antsika rehetra. Androany za hiresaka momba n'ilay atota taratasy izay ampiditra andraikitra lehibe ho an'ny ho avin'ny firenentsika ny programme de la refondation de la République de Madagascar izay natolotra tamin'ny fomba officiel, natolotra ny PRM tamin'ny fomba officiel le 28 février 2026 teo anivon'ny SADC. Dia ny tanjonako androany dia hanome anareo fomba fijery ara-politika sy ara-java-misy mifototra amin'ny ilay document sy ny fepetra izay nitakian'ny SADC sy ny Union africaine. Dia resaka anareo momba ny point fort sy ny point faible ny antony tsy antsonana azy intsony hoe feuille de route ary indrindrandrindra ny entaenta miafina ao ambadika ny fanantsonana azy hoe programme de la refondation, surtout ny etaentan'ny manam-pahefana malagasy. Dia andeha ary isika hanomboka amin'ny fahitsiana hijery amin'ny point fort an'iny document iny. Voalohany indrindra dia mazava le rafitra ny le atota taratasy le document zany. Ny dingana anakefatra en 24 mois. Concertation nationale, refondation électorale, nouvelle institution des élections. Et en préambule, voasoratra hoe le gouvernement malagasy, réaffirmant le droit inaliénable du peuple malagasy à disposer de lui-même, à choisir librement son système politique, à élire ses représentants au suffrage universel et à participer activement aux décisions qui engagent l'avenir de la nation. Amin'ny taratasy dia tena voabolana endrasantsika tanteraka izany. Izany hoe souveraineté de l'État, pluralisme, neutralité institutionnelle, redevabilité, transparence. Ny faharoa, manambara fifampidiniana national tena izy. Miresaka momba ny concertation nationale souveraine izay miaraka amin'ny principe d'inclusivité, pluralisme ary redevabilité. Ny fahatelo ny refond total ancienny ny juridiction électorale sy ny code électoral. Miaraka amin'ny anjara andraikitra ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fanaraha-maso. Dia amin'ny taratasy dia io indrindra no voabolana endrasana. Zay ny vocabulaire attendu. Dia ankehitriny tsika dia andao hiresaka ampahatsorana momba amin'ny fetra sy failemeny ilay atota taratasy, ilay document zany. Dia tsy resaka za amin'ny anaran'ny adala na koa ny verseza na koa ny diaspora fake na koa ny 6% d'imbéciles, mais en toute objectivité. Dia ny voalohany ny tsy fisian'ny andininy manakana ny tsy ahafahan'ireo manam-pahefana ny tetezamita ireo hirotsaka ho fidiana. Zany hoe absence de la clause d'inéligibilité des autorités de transition. Tsy misy na aiza voasoratra anatin'io document io hoe ny colonely Randrianirina sy ny membre ny gouvernement dia voarara ny hirotsaka amin'ny fifidianana amaranana n'io tetezamita io. Dia mafisika eo ihany tsy misy ny clause d'inéligibilité mihitsy amin'ny autorité an'io transition io. Kanefa amin'ny article 25 entre parenthèses 4 amin'ny charte de l'Union africaine de la démocratie dia milaza fa ireo tompon'andraikitra izay nandray anjara amin'ny fanovana tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana dia tsy afaka mirotsaka amin'ny fifidianana mamerina ny lalam-panorenana.
De eto ny fahanginana momba n'io teboka fototra io de tsy atsona fa safidy politika. Faharoa de tsy misy daty mazava momba ny fifidianana filoham-pirenena. Ny tetiandro ny chronogramme de manolotra option anankitelo. Ny voalohany option A, suffrage universel direct. Ny option B, suffrage universel indirect à la française. De ny option C, suffrage universel indirect à l'américaine. Tsy misy volana, tsy misy andro voafaritra, fa tsipika eo amin'ny sary famantarana fotsiny. Juste des barres sur un graphique. Kanefa ny sadaika nangataka feuille de route mazava miaraka amin'ny tetiandro entitra fa tsy lisitra safidy ara-théorie, pas d'option théorique. De io fampangana io de ahafahana manitsy ny tetiandro arakaraka ny tombontsoa ny politika. Zany hoe, ce flou permet d'ajuster le calendrier au gré des intérêts politiques du moment. De point faible fahatelo, tsy misy rafitra manara-maso ny ivelany. Il n'y a pas de structure externe. Asiana manaraka sy manampy ny communauté internationale nefa indrisy tsy misy ny comité de suivi ny sadaiky. Tsy misy ny tatitra telo volana izay tokony ho atao ary tsy misy ny sazy rehefa misy ny dérive. De ny contrôle zany mijanona interne sy politique. Ny point faible fahaefatra de ny clause de révision dangereuse. De en famaranana izy milaza hoe les échéances sont fixées à 24 mois. Elles sont susceptibles de révision en fonction des changements imposés par la conduite des affaires nationales. Midika zany hoe fanomanana an'io élection io zany mety 30 mois, 38 mois, 48 mois, tsy voatery hoe 24 mois. Ary midika koa hoe tsy mila fanaraha-maso ny sadaika de surtout tsy misy fitaovam-panaraha-maso. De andao ary indray tsika iresaka momba ny lohateny. De nahoana no tsy natsona hoe feuille de route de la transition fa natao hoe programme de la refondation de la République de Madagascar. De ny teny hoe refondation de miverina in-telopolo ao anatin'io document io, in-telopolo. De marika ara-politika matanjaka zany. Tsy atsipiriany ara-voabolana io fa paikady ara-politique. Ce n'est pas un détail vocabulaire, c'est une stratégie politique. Ny feuille de route ao anatin'ny voabolan'ny sadaika sy ny Union africaine de document momba ny tetezamita izay voafetra, voafehy izay natao amerenan'ny fitapahan'ny filaminana ara-lala-panorenana. Zany hoe fait pour réparer une rupture de l'ordre constitutionnel. De ny programme de la refondation de zavatra hafa mihitsy. Izy de naseho atao hodina. Zany hoe qui s'impose à tous de miprésentena antsika io au pacte ara-tantara, pacte historique. Contrat de refonte globale io apetraka eo ambony simple exigence technique d'une organisation régionale. Zany hoe fanavozana tanteraka napetraka eo ambony fepetra ara-teknika an'ny fikambanana isa-paritra. De ankoatran'izany koa de les documents mamerina tanteraka nanamboatran'le tantara tamin'ny septembre 2025 iny. De lazanitra reo hoe soulèvement national du 25 septembre 2025 na koa révolte populaire malagasy. En rappelant que la Haute Cour constitutionnelle a invité les autorités militaires incarnées par le colonel Randrianirina à exercer la fonction de chef d'État. De midika zany fa tsy coup d'État tsony zany
le hetsika tamin'ny 2025 reny fa révolution an'ny vahoaka zay namafisin'ny HCC. De raha io narratif io zany no jerentsika akaiky de le coup d'état lazan'ny Union africaine niova ho révolution populaire, révolution refondatrice. Les règles africaines contraignent les changements anticonstitutionnels zany lasa secondaire. Fanatsona an'ity document hoe programme de refondation de afatra kovana be ho an'ny SADC. Tsy feuille de route nareo io fa révolution anay. Afaka manara-maso sy manohana anareo fa nareo tsy afaka mibaiko anay. De inona zany ny tanjona miafina ao ambadika an'io. Voalohany mitazona ny fahafahan'ny colonel Randrianirina ilatsaka hovidiana. Iny tsy fisiny ny clause d'inéligibilité iny de varavarana misokatra ho an'ny colonel Randrianirina ilatsana amin'ny fifidianana manaraka. Afaka miditra candidat zany izy. Efa hitantsika tany Guinée sy tany Gabon zao zavatra zao, resaka refondation tetezamita, lalam-panorenana vaovao. Ary amin'ny farany ny filohan'ny tetezamita no mirotsaka au candidat de la stabilité. Tsy misy ao anatin'ity programme ty ny manjara an'ny colonel Randrianirina ny tsy hirotsaka amin'ny élection présidentielle an'ny 5e république. Tanjona faharoa gagner du temps hijanonana ela indrindra eo amin'ny fitondrana io de ny koa azahoana main sur le calendrier. Temboto milaza zareo fa 24 mois nefa rehefa tena vakina akaiky le izy de hoe les échéances sont fixées à 24 mois. Ils sont susceptibles de révision en fonction des changements imposés par la conduite des affaires nationales. De midika zany inona re olona izany afaka mijanona eo izy indéfiniment. Tsy fantatra hoe oviana ny limite tsy misy organe de contrôle externe, tsy misy clause de rigidité dikan'izany io programme io de mipermettre ny prolongation en transition rehefa ohatra hoe contexte politique tsy mifanaraka amin'ny sainy zareo. De ny fahatelo contrôler natrany amin'ny faratapony ny rafitra amin'ny fifidianana. Voalaza tao fa atao refonte CENI ny juridiction électorale, ny listra électorale de aveo apetraka ny lalam-panorenana vaovao zay vao atao ny fifidianana. De tadidinareo le option anankitelo ABC iny. De amin'ny tetiandro option B sy C de suffrage universel indirect io. De io manome avantage ngeza be ho an'izay olona micontrôler an'io élection io. Manome avantage au niveau territorial sy institution locale. Zareo manana mainmise de zareo manana contrôle. De raha karakarain'ny fahefana ankehitriny io fifidianana io eo anivon'ny commune sy eo anivon'ny faritra de ireo olo mbo fidy ireo no mety ho grands électeurs ifidy an'ny flou an'ny République Malagasy amin'ny alalan'ny fifidianana ankolaka. Zany de fomba iray anovana ny heritsapidim-bahoaka tamin'ny 25 septembre 2025 ho safidy ankolaka voasivana amin'ny alalan'ny elita eo atoerana mety manohana ny mpitondra. De ry mpiray tanindrazana malala tsy fitsarana mialoha na fiarovana jamba no ataoko fa famakina pragmatique aniny atota taratasy officialy iny. À la lumière des engagements nalain'i Madagascar eo anivon'ny SADC sy ny expérience ny tanàna africaine sasany en transition de le hetsy-bahoaka tamin'ny 2025 iny nipotra avy amin'ny atezerana manoloan'ny kolikoly ny fahantrana ary ny fakana fanjakana ho an'ny vitsy anisa. Andraikitra antsika ny mandinika ny rafitra, ny daty, ny andininy ary ny fanginan'ny lahatsoratra. Aiza ny antoka
fa tsy ampiasan'ireo mpitondra ankehitriny ny refondation mba hijanonana eo amin'ny fahefana rapitso. Zany hoe, quelles sont les garanties que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne se servent pas de la refondation pour rester au pouvoir demain? Faharoa, aiza ny fiarovana miaro an'io tolona tamin'ny 2025 io tsy ho lasa rafitra vaovao. Qui sont les garde-fous qui protègent la lutte populaire de 2025 contre la récupération par un système? Dia ny tanjona n'ity discours ity dia hanome anareo fijery stratégique, pragmatique ary politique amin'ny engagement nalain'ireo manam-pahefana malagasy. Dia anjarantsika ny mijanona ho mailo mahafantatra ary mitaky ny fahitsiana. Dia mialatsiny za raha ny lantolanto ty video raiky ity satria mila takatry ny olona daholo ny zavatra teneniko. Dia mialatsiny koa za raha ny teny vazaha satria le document officiel teny vazaha daholo. Madagasikara, tanindrazana, tany sarobidy, masina Ziso.